Misy roa ny fikambanana mampivondrona ireo vosiloko tamina varotra tany nataon'ny tany gasy manana taratasy ara-dalàna ny fikambanana AVTG na ny Association des Victimes de tany gasy izay nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androandro an'ity. Maro ireo vosiloko tamin'ny resaka fivarotana tany nataon'ny tany gasy ary nisy ny famarotana tany iray ho an'ny olona samihafa. 2014 io vidy tany zany zay azo promesse PDB hoe karakaraina ny taninareo sy ny sisa zay ihany no karakara notation farany ty taona 2014 ty dia mivoaka io dia avy eo tapitra moa 2014 tsy mivoaka izy 2015 tsy mivoaka isaky izay antaniny izy zany dia même refrain mivoaka eo mpikarakarana mihitsy zay fa mandrasa kely eo mpikarakarana mandrasa kely zay foana dia rahoandreo koa tsy na miova foana nataon'ny tany gasy double vente triple vente kay zany le tany afety zany le parcelle namidin'ireo le lafo taminay ihany no amidiny aminao dia iny ihany koa mbola amidiny aminao dia iny ihany mbola amidiny aminao dia tsy haiko hoe nisy firy ohatrany hoe tany anankiray tsika efatra zany samy manana acte de vente amin'ity parcelle anankiray eto ity dia avy eo reo avérifiena indray rehefa avy eo ka le tany ohatrany ka anambatomamy kely zany iry Ambomanga kely rehefa lafo tamin'ny malagasy rehetrarehetra zany io tany io izy ray manontolo le 89 hectares dia mba samy nakanaka kely 400 mètres carrés 500 mètres carrés arakarak'izay fahafahanteo tsirairay zany fa izy le 89 hectares ray manontolo iny namidy ny tany gasy tamina vazaza iny. Ankehitriny dia misy roa samihafa ireo fikambanana ivondronan'ireo vosiloko. Ity zany zao no taratasy ao ministère de l'intérieur laza efa mijoro ara-panjakana eto amin'ny tany sy ny fanjakana tamin'ny république Madagasikara ny association AVTG zay za moa zany no président ity zavatra ity ny zavatra tena namaka anandrindra zany non le izy satria le association raha teneko teo le association voalohany natsanganay association provisoire fa tsy mbola mbola ntsoro ara-panjakana rehefa vita ty taratasy ty dia nakany amin'ny tribunal zay membre de bureau tao amin'ny resaka tamin'ny juge d'instruction satria au lieu de samy mametraka amin'ny plainte zany tsirairay plainte ray ihany amin'ny anaran'ny association no atao fa ny zava-misy nefa le association le provisoire ny teneniko telo teo mbola mitony vory eo amin'ny otrikafo ihany zay zao ary nafanaraka azy zay tamin'ny voalohany tsy hidirana resaka politika ity tolony ity fa atao fitakina madio fotsiny amin'izao mizotsika ny dian'izao zareo fa lasa miara-miasa amin'ny politika. Isaky ny alarobia voalohany sy alarobia farany volana no misy ny fandraisana ireo atota taratasy ny ireo izay voasiloko ny tany gasy ety amin'ny falda Antanimena.